Ry havana malala amin'ny tompo amparibe famonjena matahiry ny finoana mifankaty miasa amin'ny fahazotoana dia mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Andeha isika ry havana idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra. Ny salamy fa 170 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 no vakitsika ho fiderantsika an'Andriamanitra. Amin'ny anarany tompo, ianao Jehovah no itokiko, aoka tsy homenatra mandrakizay aho. Vonjeo ny fahamarinanao aho ka afaho, atongolany amiko ny sofinao ka vonjeo aho. Aoka ho vatolampy fonenana hatoniko mandrakizay ianao, izay efa nandidy hamonjy aho. Fa harambatiko sy batery fiarovana ho ahy ianao. Amen. Mbola hivavaka isika ry havana. Ry Jesosy Kristy tompo, lay lohan'ny fiangonana sady tompon'ny finoana eo, indreto izay mideranao, mankalaza anao, eny manome voninahitra anao, fa ianao tokoa ny tokinay, ary mitsangana izay ka tsy mba menatra, satria momba anay ianao, ary batery avo fiarovana mafy ho anay, eo amin'ny andro mpiainanay, ary indrindra ao anatin'ny fanompona sy ny fanatanterahana ny asanao. Tompo, tonga indray ankehitriny ny fotoana sy hanatanterahana ity fanazavana sy fandiniana ary fampitana ny afatrao amin'ny alalan'ny filazantsara anao Jesosy Kristy izay nosoratan'ny Jaona. Meteza tompo hiasa ao anatinay sy nataonao fitaovana entina hampitana an'izany sy hanolotra an'izany, ary koa ho an'ireo izay mieno sy manaraka ity fotoana ity, mba hitomboana amin'ny finoana sy ny fanantenana tsara anao Kristy. Fa amin'ny anaranao rahateo ny entinay maniry sy manao izao vavaka izao, ary manatanteraka ny fampianarana izay fa nomanina hatolotra ho an'ny vahoakanao. Misaotra Jesosy. Amen. Ry havana malala ao amin'ny tompo dia fifaliana lehibe ho ahy hatrany ny miarabanao isam-batan'olona ary isan-tokantrano izay mandray sy mijery izao fandarana izao. Ny fianarantsika dia mitohy ka ny Jaona 2:12 no idirantsika amin'izao manaraka izao. Ity Jaona 2:12 ity dia misy fizarana telo lehibe, ka ny fizarana voalohany dia Jaona 2:12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4:40. Ny fizarana faharoa kosa dia ny andininy 7:70 ka hatrany amin'ny 3:50, ary ny fizarana fahatelo farany dia ny andininy 4:50 ka hatrany amin'ny 7:50. Eny irososika amin'ny atao hoe fizarana voalohany lehibe, ny nananganan'i Jesosy an'i Lazarosy tamin'ny maty, zany no hitantsika ao anatin'izany fizarana voalohany lehibe zany. Ao anatin'io fizarana voalohany lehibe io dia misy zanam-pizarana efatra. Misy zanam-pizarana efatra. Ny voalohany dia ny Jaona 2:12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4:40. Teny mialoha ny nananganan'i Jesosy an'i Lazarosy tamin'ny maty no hitantsika eo. Zany zanam-pizarana zany dia anankiroa ao anatin'io atao hoe zanam-pizarana io dia azafady misy zafim-pizarana anankiroa ihany koa. Ny voalohany dia eo amin'ny Jaona 2:12 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 4. Ny nanirahany Marta sy Maria mirahavavy olona ho any amin'i Jesosy, zay no hitantsika ao. Iza moa zany no maniraka? Marta sy Maria. Zay ny eo amin'ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Ary ao anatiny ny andininy fahatelo dia miresaka momba ny teny izay nampitondrainy izy mirahavavy makany amin'i Jesosy. Ary ny fahatelo ao anatin'izay eo amin'ny andininy fahaefatra sy ny fahaenina dia ny valitenin'i Jesosy sy izay nataon'i Jesosy. Ary ao anatin'ny zafim-pizarana faharoa
dia atatsika ny finiavany Jesosy akany Betania, ny finiavany Jesosy ho any Betania. Io dia amin'ny 17 ka hatramin'ny 19. Reto no hevitra hita ao anatin'izany. Eo amin'ny 19 dia ny fahalemen'ny mpianatry ny tompo no hita sy tsapa ao anatin'izany. Ny faharoa dia eo amin'ny 19 ka hatramin'ny 20. Io kosa dia ny toky nomeny Jesosy ireo mpianatra ireo. Ary ny fahatelo dia ny resaka izay nataon'i Jesosy Kristy ny amin'ny torimaso sy ny fahafatesana. Ao anatin'io Jesosy dia miresaka manao karazana style retorika, ka ilay antsoina hoe euphémisme no resahany ao anatin'izany. Style retorika io antsoina hoe euphémisme io. Sika malagasy koa dia mampiasa an'izany euphémisme zany. Rehefa hiteny sika ka tsy te hilaza hoe maty rakoto, dia miteny sika hoe nodimandry rakoto. Dia toy izay koa nambaran'i Jesosy eto hoe raha maty Lazarosy dia hoy Jesosy hoe natory izy, zany hoe ao anatin'ny torimaso. Ny farany ao anatin'izany dia ny alahelo Tomasy ny amin'ny Jesosy, ary io dia amin'ny 19 no resahana. Io 19 dia mbola iverena antsika kely ary eo arina amin'ny teno sarotra satria misy fanazavana somary horaisitsika amin'izany. Ny faharoa dia ny Jaona 1:12, eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 13 no faharoa, zay niseho tany Betania rehefa tonga Jesosy. Zay niseho tany Betania rehefa tonga Jesosy. Io koa dia misy zanam-pizarana anankitelo, ka ireto zany zanam-pizarana zany. Eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 17 dia nitoedrara tao Betania tamin'i Jesosy vao tonga no resahana tao. Inona ny toedrara zay nisy tao no sahodahodaka tao anatin'izany. Ary ny faharoa dia ny resaka nataon'i Jesosy tamin'i Marta. Ny resaka nataon'i Jesosy tamin'i Marta, satria Marta dia nialoha nitsena an Jesosy. Io dia hita eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 17. Ao anatin'izany no nanorotsorotani Jesosy ny aminy teo nolony ty vehivavy zay nangetaheta mafika nanatona azy ity, dia Marta zany. Ninila zany Jesosy hoe Jesosy no fananganana ny maty, Jesosy no fiainana. Ary ny farany ao anatin'izany fizarana faharoa, zanam-pizarana faharoa zany dia ny 19 ka hatramin'ny 20. Ny niaonan'i Jesosy tamin'ny Maria. Rehefa mby efa ho tonga teo akaiky Jesosy dia nivoaka ny trano Maria ary niresaka tamin'ny tompo izy. Ny fahatelo ao anatin'izany fizarana ny amin'ity Jaona 1:12 ity zany dia ny 17 ka hatramin'ny 4. Io dia milaza sy mitantara ary maneho ny nananganan'i Jesosy any Lazarosy tamin'ny maty. Ao anatin'io dia misy zafim-pizarana zay anankitelo, dia ny alahelo Jesosy sy ny nananganany any Lazarosy tamin'ny maty. Eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 1 no misy an'izany. Ary eo amin'ny 12 Jesosy dia nisaotra an'Andriamanitra rainy izy, ny amin'ny zavatra nisy, ny amin'ny zavatra nitranga, ary ny anatanterahany zany asa masina sy famantarana ary fagagana lehibe zay fananganana any Lazarosy amin'ny maty izany. Ary ny farany dia niteny nomba-kery nataon'i Jesosy namoaka any Lazarosy zay efa nitsangako velona ka hivoaka ny fasana. Ny faefatra sady farany ao anatin'izany fizarana ao anatin'ity Jaona 1:12 ity dia manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 7. Io koa dia milaza ny vokatry ny famantarana zay nataon'i Jesosy, ary misy zafi-pizarana anankiroa zany. Ny voalohany dia milaza ny finoana sy ny tsy finoan'ny olona zay nanodidina nahita ny zavatra nitranga. Io dia eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 9.
andininy 5 ka hatramin'ny andininy 4. Lazainao ny hoe finoana eo amin'ny andininy 5. Ny atao hoe finoana eo a dia niantefa amin'ireo olona jiosy niaraka tamin'ny Marta sy Maria, na manambara momba ny havan'ireo na ireo namany sy sakaiziny nanodidina azy tao anatiny zany fotoana nahory azy mafy izany. Ary ny tsy mino na hoe ny tsy finoana zay nambara teo dia eo amin'ny andininy 4. Ao anatin'izany kosa dia manondro ireo olona zay lasa nakany amin'ny fariseo sy ny mpanoradalàna nila sitraka tamin'izy ireo a mba hampididoza an' Jesosy Kristy ny amin'ny zavatra zay nitranga dia ny fitsanganan'ny Lazarosy tamin'ny maty zany. Ary ny faharoa sady farany ao anatin'izao atao hoe zafim-pizarany zao a dia ny andininy 7 ka hatramin'ny 3:50. Zay a hatramin'ny 7:50. Zay a no hojerentsika farany. Ary zany dia milaza ny teti-dratsy zay nataon'ny reto lehilahy na lehibe teo amin'ny mitondra fivavahana teo amin'ny jiosy mba ahafaty an' Jesosy, ary ny filan'i Jesosy sy ny nakalesan'i Jesosy tany Efraima ary ny tadiavan'ny maro azy tany any koa. Ao anatin'ireo toko sy andinin'ireo a dia efa niombon-kevitra ny amin'ny atao hoe fananana hevitra sy teti-dratsy hamonoana an' Jesosy ny fariseo sy ny sadoseo zay mpikambana tao amin'ny Sinedriona. Ary tao anatin'izany a dia efa nanomesaina ihany koa izy ireo any Kaiafa mpisorona be, ary izany no tonga ny hoe tony tsy nisy atao hoe fitarihana fivoriana misy ady-hevitra intsony Kaiafa tao anatin'izany fandraisana ny teny sy nampivory ny Sinedriona zany, fa tonga de fanapahan-kevitra avy hatrany ka niompana amin'izay hevitra zay niompanany maro no nataony Kaiafa mba azahoana sitraka amin'ireo mpikambana tao anatin'ny Sinedriona. De hitantsika ao anatin'izany a fa toy izay no hita raha fitopitiany ty Jaona 1:20 zay manomboko amin'ny andininy 1 ka hatrany amin'ny 7:50 ity. Raha mamitina azy isika ka fehezina ny hevitra zay ao anatiny a dia zao no azo hambara amin'izany: be ny fagagana sy ny famantarana zay nasehoan'i Jesosy, ary tao koa ny fampianarana zay mampitolagaga samihafa. Nisy avokoa reny rehetrarehetra reny, ary ny akony de hita fa ny olona de nisy nanaraka an' Jesosy, nino an' Jesosy, efa nanomboka nandray an' Jesosy ho Mesia, lay tonga eo amin'ny ity firenena Israely ity. Ary ny tena nisongadina azy, ary hita fa nitondra zavatra hafa mihitsy mihoatra noho ny teo aloha, dia ny amin'ity Lazarosy zay nitsangana tamin'ny maty ity. Nisy olona maro tonga nino an' Jesosy Kristy, nanaraka an' Jesosy Kristy, ary ny vokatr' zany a dia zay nisy ny fisarahan-kevitra teo amin'reto olona reto. Araky ny ambara amintsika ombienombeny dia ny hoe isaka misy fampianarana na teny na famantarana sy fagagana taon'i Jesosy a dia misaran-kevitra ny olona. Ao no mino ka manaraka an' Jesosy a, ary ao kosa ny tsy mino dia mitady ny fomba hiampangana an' Jesosy. Ny fagagana zay nitranga eto dia Lazarosy efa maty 7 andro, efa any am-pasana no natsangana, ary izany no nampitolagaga ny olona, ary izany koa no natonga ireto mpilasitraka tamin'ireto lehibe amin'ny mpitondra fivavahana teo amin'ny Jiosy reto, ka natonga azy nanenjana ny amin'ny hoe fakalana an' Jesosy, ka nanafaingana ny fitsarana ara-pivavahana, ary ny hetsika rehetra
hiampangana any Jesosy ny amin'izany satria fantany fa nisy akony lehibe teo amin'ny vahoaka izany zavatra zay nataony Jesosy zany, ka raha tratra oriana dia sao de diso fotoana satria mianomboka miamaro ny manaraka an Jesosy no zany asa mahagaga zay nataony, ary hita eto fa niavaka loatra ny oatra noho ny teo aloha, zany hoe manangana ny maty, efa maty fito andro ary efa any am-pasany zany. Zao tsika riavana dia hiditra amin'ny fizarana faharoa lehibe ny am'izao fampianarana zao, de ny fanazavana ny teny sarotra sy ny valim-panontaniana arak'izay nalefan'ireo namana sy tapaka zay miara-miasa amin'ny fanatanterahana ty atao hoe fampianarana zay atolotra ny amin'ny filazantsarany Jesosy zay nosoratany jaona ity teny toko faraky ambe folo zany. Ny teny sarotra dia andeha ho raisina aloha ny aminy hoe misy dikany sy misy heviny ty anarany ty lehilahy zay maty nefa natsangana tamin'ny maty ity, dia Lazarosy zany. Inona moa ny hevitry ny anarina hoe Lazarosy? Ny hevitry ny anarina hoe Lazarosy dia Andriamanitra namonjy. Andriamanitra namonjy. De hitantsika ny tantara sy ny zavatra miseho fa ato anatin'izao toe-javatra misy zao, raha narary mafy Lazarosy ary hita fa nampitebiteby fatratra ireto anabaviny satria lasa kamboty manrery, ary izy miravavy rery sisa no hiara-onina sy hiara-iaina, dia io nasehon'Andriamanitra fa Andriamanitra de namonjy, ka namonjy any Lazarosy tao anatiny zany atao hoe fandianana lodimandry niara-ny fahafatesany zany, ka indro velona afaka niara-nyriary niara-ny asa tamin'izy miravavy indray. Ary tao anatin'izany moa no nahitana sy nalalana fa izy telomena-da reto de isany piraita-po tiany Jesosy Kristy, ary zany natonga ny olona gaga rehefa nahita ny Jesosy Kristy nitomany, nandre sy nahalala ny aminy hoe maty Lazarosy, kanefa hanatanteraka izao asa masiny zao izy. Ny faharoa dia ny amin'ny Kaiafa mpisorona be. Kaiafa mpisorona be, ity Kaiafa mpisorona be tia de efa tany amin'ny taona 40 talohan'izao fanosataona iainantsika izao, no efa nanomboka nanatanteraka izao andraikitra mampisorona be azy izao, ary ny farana tamin'ny taona fa 40 am'izao fanosataona zay iainantsika izao. Raha ambara zany de teo amin'ny 12 taona teo ity Kaiafa mpisorona be ity no nanatanteraka izany asa mampisorona be azy izany. Ary fantatsika ny asan'ny mpisorona be fa ny mpisorona be irery ihany no afaka miditra ao anatin'ny fitoerana masina indrindra mitondra ny fanatitra terina indray mandeha isa-taona ao amin'ny tempoly. Kaiafa zany de tao anatin'ny 12 taona no nanatanterahany izany. Ny faharoa de ny mpisorona be ihany koa no foloan'ny Sinedriona. Izy no mpitarika ny fivorian'ny Sinedriona zay fitsarana ara-pivavahana zay mety atao hoe fiream-ponoana mitranga eo amin'izany firenena Israely zany na teo amin'ny Jiosy. Ka 12 taona zany ny efa niasany nanatanterahany ihany koa izany raharaha masina izany. Ary ny fahatelo dia ity mpisorona be ity dia niasa tao anatin'ny vanim-potoana ny Jesosy, ary taoriana kelin'izany andro vitsivitsy satria 40 amin'ny fanosataona izy no maty ary nitsahatra tamin'izany asany zany de hitantsika fa fotoana vitsivitsy taoriana zay koa izy no maty ary nitsahatra tamin'ny asa taoriana kelin'izao fiapanganiny Sinedriona any Jesosy izao, ka natolotra ho an'ny fitsarana Romanina araky ny tantara
zay mbola hitoy amin'ny manaraka. Zay zany a ny mikasika ny momba nyity Kaiafa mpisorona be ity. Fa ny manarak'izay de ny aminy hoe Maria iza moa lay eto, lay Marta sy Maria. Maria le eto zany a de Maria rahavavy Marta, Maria anabavy ny Lazarosy. Ary izay nitondrana amintsika dinidiny satria misy Maria maromaro ao anatin'ity filazantsara ity ary voatonontonony reo fa tsy voavakavaka kosa. Ao zany a ity Maria rahavaviny Marta anabaviny Lazarosy ity. Ary misy le atao hoe Maria Magdalena, ka tsy Maria Magdalena akory io, fa Maria Magdalena de hafa. Misy ihany koa lay Maria zay atao hoe lay vehivavy mpanota, ratsy fitondran-tena, zay nanatona an Jesoa. Ary rehefa nanatona an Jesoa teo anatrehan'ny olona maro izy dia nanositra menaka ny tongotra Jesoa ary namoaka an'izany tamin'ny volondohany. Ary ity Maria ity ihany koa de nanatanteraka an'izany asa zany, nanositra menaka ny tongotra Jesoa izy ary namoaka izany menaka zany tamin'ny volondohany. Fa samy hafa Maria ity voalaza eto ity izay nabaviny Lazarosy rahavaviny Marta sy lay vehivavy mpanota zay nahazo famontsoran-keloka tamin'i Jesoa noho ny fitiavana lehibe zay nananany ka nasehony teo anatrehan'ny maro. De hitantsika ao anatin'izany fa tsy io akory ity Maria voalaza eto ity fa olo-kafa iny. Ary Maria Magdalena de tsy Maria anabaviny Lazarosy sy rahavaviny Maria. Olona hafa mihitsy zany Maria eto fa olona avy any Betania, tanàna zay akaikin'ny Jerosalema, manamorona ny tendrombohitra Oliva izany tanàna zany. Lalana lalovan'i Jesosy Kristy matetika ary fianakaviana efa nifankazatra tamin'i Jesoa izy telo mianadareo, fa tsy tahaka n'le vehivavy mpanota akory zay atao hoe vo io vo nahita an Jesoa. Manaraka an'izay dia ny teny ao amin'ny Jaona 1:10 zay resaka zay milaza momba ny Tomasy. Ao anatin'ity dia tsara ihany koa ny lazana amintsika fa ity Tomasy ity de ny dikany zany anarana sy teny hoe Tomasy zany de hoe kambana, ka amin'ny teny grika de hoe Didimo, ka ny dikany teny hoe Didimo koa de hoe kambana. Tomasy Didimo, zay ny anarany ao anatin'ny mpianatry Jesosy Kristy. Ary kambana no hevitrilay Tomasy, kambana ihany koa ny hevitrilay Didimo. Ary zany mihitsy no mandrafitra ny toetra nyity de Tomasy ity, satria ny kambana tao aminy ny toetra anankiroa. Ny toetra anankiroa zay mifandaka matetika. Mora atao hoe kivy, mora mamoifo izy, nefa be fitiavana ihany koa. Be fitiavana ihany koa. Tsy miniminy foana izy, kanefa rehefa manaiky de manaiky tanteraka ihany koa. Ary fantatra Tomasy zao dian'i Jesosy Kristy andeha ho an'ny Betania, ho any amin'ny Lazarosy izao, fa hitoy hatrany Jerosalema rehefa aveo. Ary fantatry ity Tomasy ity araka izany fa hiafara amin'ny fahafatesany Jesoa izao di ialany tao amin'ny toerana nisy azy ireo izao ho any Betania, ary hiafara any Jerosalema zay fotoana sy toerana hiaran'ny etraketraky ny Jiosy any Jesoa zao. Satria fantatry Tomasy tsara ny atezeran'ny Jiosy, ny elany Jesosy Kristy tao, ary nanosirany sy ny mpianany niala tao amin'ny toeran'io, kanefa mbola ino fatany koa fa hiverina any indray izy ireo. Ka de hita tao anatin'izany ny zavatra mety hitranga sy ny zavatra mety hanjo any Jesosy Kristy haterak'io. Ka na de hoe hoao amin'ny Lazarosy azy izy de efa nanomboka kivikivy, ary azo lazaina fa hoe namofo mihitsy
ity mpianatry ny tompo ity fa noho ny fitiavany an' jesosy ary tena tiany sy mamofony tokoa ny tompo dia eo izy no ny teny tamin'ny namany andeha hiaraka amin'i jesosy isika ka na dia efaratra amin'ny fahafatesana aza ny fanarahana azy a dia andeha isika hiaraka amin'i jesosy na dia samy nahalala ary zany mpianatra fa mety efaratra amin'ny fahafatesana izany fanarahana ny tompo zany tao anatin'ity dio hoe andeha jesosy kristy ho any amin'ny tany betania ho any amin'ny marta sy maria izay niantso azy noho ny fararin'ny anadahany dia jesosy no narahany ary io no nametrahany ny fony satria tiany loatra ka na dia hiatratra amin'ny fahafatesana aza dia nanaraka azy tomasy ny taona reto rahalahiny mpiaraka mianatra aminy manaradian'i jesosy reto ny andininy fa 80 ny andininy fa 80 kosa dia ny fisaonana teo amin'ny jiosy no resahana ny fisaonana teo amin'ny jiosy ny fisaonana teo amin'ny jiosy a dia araky ny fantatra dia 30 andro ny fanatanterahana izany ny voalohany a dia 3 andro ny atao hoe fitomaniana 3 andro ny fitomaniana ao an-tanàna zany hoe mbola ao atoerana ny atao hoe vatana mangatsika ka hitomaniana mandritry ny 3 andro zany hoe andrasana 3 andro ohatra ny ety amintsika ireny rehefa vita ny 3 andro a dia alevina ka manomboka eo indray zany a dia 7 andro io 7 andro io zany a dia fisaonana mafy ao anatiny io zany dia midradradratra mitomany ny fianakaviana sy ny manodidina azy ka ao anatin'izay 7 andro zay a no anaovany havana sy ny manodidina ary ny olopatatra ny famangina ho fampahirezana ny azony manjoa io zany ny fotoana fampahirezana satria tena maty tokoa ary voalevona lay olona ka orina ny fandeverana zany a ny fisaonana mafy zay atao ary ao anatin'izany no anaovana ny famangina sy ny fampahirezana ka ao anatin'ny fotoana io le 7 andro io izao tantara misy eo zao satria efa voalevona i lazarosy ny olona tonga manatanteraka amin'ny famangina ao anatin'le fisaonana mafy jesosy sy ny mpianatra tonga zay zany ny fandeha ny tantara rehefa alahatra araka zany atao hoe fisaonana teo amin'ny jiosy izany ny andiny ny 7 sy ny 4 dia resaka sy dinika ny fanaovan'ny marta sy jesosy satria marta dia nitsenan'i jesosy raha voalavidavitra ny tompo ary tao anatin'izany dia niresaka tamin'i jesosy izy a teo amin'ny fotoana sy ny toerana zay nifanenany tamin'ny tompo ka nitondrany an' jesosy ody any tokantrano ao anatin'izany a no nyresahany jesosy hoe hitsangana ny anadanao mino zany va ianao dia nivaly teny tao anatin'izay moa dia fantatritsika hoe nino ny amin'ny fitsanganana matiny jiosy fa amin'ny andro farany kosa no isy hony zany fitsanganana amin'ny maty zany amin'ny fotoana zay atongavany mesia zay zany a teo amin'ny jiosy ary tsy ny jiosy rehetra no nino zany fitsanganany tena amin'ny maty zany rehefa tonga ny mesia fa zay nomba sy nandray ny fampianarany fariseo satria ny fariseo no nampianatra ny finoana ny amin'izany hoe mbola isy fitsanganany tena amin'ny maty zany rehefa tonga ny mesia fa ny sadiseo kosa dia tsy nino an'izany ary tsy tao anatin'ny fampianarany sadiseo mihitsy izany atao hoe fitsanganana amin'ny maty zany ary na ny hoe mbola misy fiainana ny eorina ny fahafatesana azy dia tsy ao anatin'ny finoana ny sadiseo mihitsy zany ary na ny hoe finoana ny amin'ny anjely azy dia tsy ao anatin'ny finoana sadiseo mihitsy zany fa ny fariseo no nanana izany finoana zany ary zany finoana ny fampianarany fariseo zany a no ninony marta ka nambarany teo anatrehan'i jesosy eto nefa dia ambarany jesosy aminy arak'ilay efa nambara tamintsika tany aloha hoe
naseon'i jesosy sy nambaran'i jesosy tamin'ny marta fa jesosy no fananganana ny maty, jesosy no fiainana, ka tsy miandry an'izany andro farany zany satria ny mesia de efa tonga. Noho izany tsy miandry zany andro farany zany nitsanganany ty anadany ty araky ny ambaran'i jesosy eto, fa izao fotoana zay ifanatrehany marta sy anatrehan'ny maria any jesosy miaraka amin'ny mpianany zao no hisy ehony zany fitsanganana amin'ny maty zany, satria efa io ny mesia, efa mijoro eo Kristy dia jesosy izany, lay irak'Andriamanitra, le tenin'Andriamanitra tonga nofo, le mesia zay efa nendrasany razany efa hatry ny ela. De arak'izay ny ilazana tamintsika fa na efa maty 7 andro aza Lazarosy dia natsangany Jesosy Kristy ka velona niara-ny aina antaonany maromaro niaraka tamin'ny Maria sy Marta anabaviny. Ny andininy 520 no amaranantsika ity atao hoe fizarana faharoa lehibe ity, ny finoany Marta any Jesosy. Zany hoe rehefa vita ny resaka sy ny dinidinika ary rehefa nanambarany tenany tamin'i Jesosy hoe izaho, ary zay fanambaran-tenany Jesosy hoe izaho zay de manondro ny maha-Andriamanitra azy tokoa, ary milaza ny maha-Mesia avy amin'Andriamanitra azy mihitsy, mihoatra noho zay no heveriny Jiosy zay fanambarany zay. Ary tao anatin'izany no nanaovany Marta fanekam-pinoana ny amin'i Jesosy zay nijoro teo anatreny, tsy tahaka n'ilay olom-patany mahazatra teo aloha intsony no nandraisany an'i Jesosy tonga teo aminy sy niteny taminy ny amin'ny itsanganany anadany amin'ny maty, fa ilay Mesia mihitsy, ka nambarany eo hoe ianao no Kristy na Mesia, ianao lay zanak'Andriamanitra, tena fanekam-pinoana zany ary fampakarana any Jesosy Kristy amin'ny toerana avo zay mendrika azy amin'ny maha-Andriamanitra azy, zany teny nataony zany. Ary ny fahatelo de hoe lay tonga amin'izao tontolo zao, zany hoe lay fahataterahan'ny tenin'Andriamanitra zay nanambarany amin'ny Mesia zay hanangona ny ondrin'Andriamanitra de ny fireneny Israely tamin'izany fotoana zany ny finoany dia ny fireneny Israely rehefa tonga io Mesia io. Araky ny fantatritsika moa ny Mesia rehefa tonga Jesosy tsy ho an'ny Israely ihany fa ho an'izay rehetra mino manerana izao tontolo izao. Ary de zany mihitsy no tanteraka tao anatiny io fotoana io, satria Jesosy lay mitondra ny fanjakan'Andriamanitra aoriny ety an-tany de maneho ao anatin'izany asany maha-Mesia sy asa mahagaga zay nataony zany, fa zany fanjakan'Andriamanitra zany de fa tonga ary tsy misy fahafatesana na rofy na aretina na ranomaso intsony, fa fiainam-piadanana sy faliana mandrak'izay tanteraka zany, ary miseho amin'izao fitsanganany Lazarosy amin'ny maty zao sy ny fifaliana ary ny firavoravona tonga tamin'izy mirahavavy sy ireo zay nanodidina ny arakory taminy izany, de ireo zay nambara fa hoe nino any Jesosy. Mamarana izao fanazavana ity perikiopa Jaona 1:10 ity isika amin'izao fotoana izao, ka dia ny fizarana fahatelo moa de nitendry mialoha rososona zay hitondrana fampianarana ho atsika. Ny zavatra misy zay sy zay rehetra nitranga ao anatiny ity Jaona 1:10 ity dia zavatra manambara ny amin'ny Jesosy Kristy, lay Mesia, zanak'Andriamanitra tonga amin'izao tontolo zao, zany hoe ny fahataterahan'ny teny fikasana
ny amin'ny famonjena zay tanterahan'Andriamanitra ho an'ny olony ety ambany masoandro ary ho an'izay mino arak'ilay Jaona 3:9 hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Eto zany no aseho fa tanteraka hitany reto mpianatra reto fantatry Marta sy Maria tao anatin'ny dinidinika sy ny asa zay nataon'ny Tompo ary natrehan'ny masony ary hitany teo amin'ny fiainany fa nitondra fifaliana ho azy ny fitsanganan'ny anadany tamin'ny maty. Ary reny asa rehetrarehetra reny dia maneho ny fitaomany Jesosy Kristy, ny ondry zay mbola nivelan'ny vala mba ho ao anatin'ny vala ka ho tonga andiany iray ireo ondriny ireo. Dia hitantsika ao anatin'io tantara io fa milaza ny finoana zay tonga tamin'ireo nanodidiny zany ka lasa nanaraka any Jesosy, ondriny Jesosy ho andiny ary hiditra ao anatin'ny vala dia ny fanjakan'Andriamanitra zany. Araky ny hiteto dia tsy dia misy milaza mivantana ny amin'izany atao hoe tendry mialoro sosony zany ny andiny soratra masina. Noho izany dia tsy misy andraisantsika fanazavana fa ny ankapobeny ny amin'ny tendry mialoro sosona no hitantsika mamakivaky ny tantara manontolo dia ny fandraisan'ny olona ny finoana ny amin'ny Jesosy Kristy nanangana tamin'ny maty any Lazarosy. Amarana ny fotoana isika araky ny voalaza teo dia isaoran'Andriamanitra akasitrana ihany koa isika rehetra naharitra ny aino izay fotoana lavalava nitondrana ny fampianarana izay. Ary mbola manafatra antsika riavana satria mbola hitoy ny fampianarana ary mino sy manantena fa mbola mahaliana anao zany satria ny miroso makany amin'ny lalindalina trano sika dia ny amin'ny zavatra nitranga sy iseho ny amin'ny Jesosy Kristy ary ho fantatritsika ao amin'ny Jaona 2:12 ny toyny izany ka dia efa miomana isika izany amin'ny famakina izany perikopa Jaona 2:12 izany fa io indray no hanoizantsika ny fampianarana amin'izao manaraka izao. Manaraka izany dia amafisina amintsika hatrany ny fanentanany amin'ny hoe mivavah mandrakariva ary aza reraka fa satria mba hatonga antsika ho afaka amin'ny fandriky ny fakapanahy ireny. Fa ny fahazotoantsika mivavaka ny ananantsika fifandraisana lalina sy mitoy ary mafy sy maharitra ao amin'ny Kristy. Ary miaraka amin'izany koa dia aoka hifampivavaka isika, tsy mandreraka ny mpitandrina mamerina ny hoe izay hivavaka ho anao, ianao hivavaka ho aho, isika mifampivavaka. Ary mandraisa anjara amin'ilay rojom-bavaka zay nomentsika anarana hoe rojom-bavaka famonjena satria fiaina ny fiangonantsika io zao ary atao isan'andro zany ka ilana olona mandray anjara. Zaho sy ianao dia ilaina hanana anjara zay efa nanantanteraka afaka mbola manao ary mbola tsy nanantanteraka afaka mbola misoratra ihany koa ary manatotosana zany manatona na miantso ireo tompona andraikitra fo omeny ianao ny anjaranao ny dindinika ny amin'ny fanatanteranao zany sy ny atao hoe sujet de prière hoentinao ambavaka. Amarina fotoana tanteraka ary isika izao mangataka anao ampanajana sy ampitiavana ary amin'ny fifaliana aho mpahitsangana andray ny tsodrano izay ambara sy ho tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ho tanteraka aminareo ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny fahalalana sy ny fitiavana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra iry any eny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.